Totosa tetsy amin'ny hôtely Colbert Antaninarenina Antananarivo ny 10 mai 2024 lasa teo ny atrikasa fandravonana ny fanadihadiana ny ambana ara-pambolena eo amin'ny volon-katsaka sy ny voanjo eto Madagasikara. Fiaraha-miasan'ny Parma izay vovonana ho amin'ny fitantanana ny ambana amin'ny fambolena, vatsian'ny FIDA sy ireo mpiara-mombona antoka hafa miaraka aminy io sehatra io ary miaraka ihany koa amin'ny gouvernementa malagasy. Mazava ny tanjona amin'ny alalan'izao atrikasa izao. Amin'ny ankapobeny tsy atrikasa androany ity dia momba ny ataontsika hoe fitantanana ny ambana eo amin'ny sehatry ny fambolena zany, dia ho an'ny eto Madagasikara manokana dia resaka momba ny katsaka sy ny voanjo no resina eto amin'ity ho an'ny Madagasikara manokana zany. Mizara fazy maromaro zany izy ity. Tsika zao eto Madagasikara eo amin'ny fazy faharoa, zany hoe nisy étude efa natao nanomboka tamin'ny volana janvier 2022 dia eo amin'ilay stade zao ny Parma eto Madagasikara amin'ny validation an'io étude résultat préliminaire zany, dia ho avy ny fotoana fazy manaraka validation an'ny résultat final aoriana kely ity zany, dia aorianan'io ny fazy farany zany fananganana ny plan d'investissement ao anatin'ilay sehatry ny fitantanana ny ambana eo amin'ny sehatry ny fambolena zany, izay raha natateraka amin'ny ministère ny fambolena sy ny fiompiana. Isan'ny service eo anivon'ny Parma dia ny accompagnement sy ny appui. Rehefa voavolavola zany plan d'investissement io dia tonga amin'ny étape-na mise en œuvre sika, dia eo ny Parma no mitondra ny service ny anisan'izany ohatra ny mobilisation ny ressources financières, eo ihany koa ny accompagnement sy ny suivi sy ny appui amin'ny fanatanterahana le plan voarafitra ny fazy farany zany. Ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, zava-dehibe ny fisian'ity atrikasa ity ary maro ireo zavatra andrasana ao anatin'izany. Ny zavatra andrasan'ny ministera zany amin'ny fikarakarana an'izao atrikasa izao dia ny mba hizarana ny vokatry ny fanadihadiana, fanatsarana ny fahalalana momba ny fitantanana ny risque agricole. Ny zavatra hita nandritra izay atele andro izay zany dia mba mampafantatra ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombona antoka rehetra amin'ny ministera ny concept de base zany hoe risque agricole zany sy ny ahoana ny fomba évaluena ny risque agricole, dia ahoana ny outil ina daholo ny fitaovana mety anatsarana izay hitantanana izay risque agricole izay. Dia tao anatin'izay koa nefany nisy ny fanadihadiana izay efa natao zany mba hoentina hoe ahafahantsika hoe inona ny tena olana amin'ny mahatonga an'ilay ahitana ny risque ao amin'ny agricole izay. Dia nanao étude tsika, dia ny fomba natao naovantsika étude zany dia mandeha amina filière, izany hoe mitady vokatra mety hoe ho an'ny consommation eto an-toerana sy vokatra entina manondrana safidy anankiroa. Dia izay nahatonga antsika safidy katsaka ny anankiray dia voanjo ny iray. Dia eo amin'izay zany vokatra ilay fanadihadiana nisy masotsivana maromaro zany napetraka arakaraky ny fanadihadiana izay natao, dia hita hoe retoreto daholo mety ho risque hita ao amin'izay vokatra izay. Dia eto zany tsika miandry amin'ireto mpanatrika ireto hoe iza ny tena hitantsika hoe tena atonga ny olafina filière anankiray roy pierrine anankiray io
koa ety tsara zany. Marina moa fa raha eo amin'ny sehatry ny katsaka dia mamokatra ny 4,7 isanjato no sakafo ho an'ny biby ary ny ambiny ho an'ny sakafo ho antsika olombelona. Fa ho an'ny voanjo kosa mampidi-bola betsaka ho an'ny toe-karem-pirenena malagasy izy io saingy betsaka ny ambana tsy avokarana. 30 isanjato ny famokarana voanjo no aondrana any ivelany. Arak'izany mbola malalaka ny tsenan'ny katsaka sy ny voanjo. Andrasana ny vokatra ity atrikasa ity izay antenaina hiteraka tetikasa vaovao hanatsarana trany ny voly katsaka sy ny voanjo eto Madagasikara.